découvrir notre boutique des marques Antanmena. La boutique des marques, lolotranao ny fampalalam-baovao. olona valo voasambotry ny mpitandro ny filaminana androany teny beoririka fotoana izay ny famitoanan'ireo vahoaka tamin'ireo vondry ny kandida nirevitrevitra ny bomba mandatsa-dranomaso nanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana fa asimbana fitaovan'olona maro no nateraka ny fanaparitahana ireo olo-pirenena nataon'ireo zandary tetsy akady fotsy androany. miantso ny feon'ny fiatreretan'ireo rehetra sandaina na karamaina vola ampanjaka ny jadona sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny andry rajoelina sy ny ekipany eto amin'ny firenena nisy olo tena nivondry ny kandida avy amin'ny faritra boeny indrindra manoloana ny fampiasana ireo goroby raha manakorotana ny hetsika fotsy tolom-bahoaka ny ankehitriny hoy izy ireo ka andrasana ny fiara-mientan'ny rehetra ametrahana ho avy tsara kokoa ho an'ny taranaka fary amandimby. mirongatra nisy fandrimpalemana any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana tsy manao ny asa niaraka ny tokony izany efa ireo mpitandro ny filaminana ary manao asa fitadiavam-bola amin'ny fitaovam-panjakany ireo mpitandro ny filaminana izay mivangongo sy manao hery famoretana ny mponina eto andrenivohitra avokoa ny ankamarony amin'izao fotoana. tsy ekena ny fanotova-tany sy ny tambary izay mbola voararan'ny lalàna amin'izao fotoana ho ireo mponina eny ankazomanga tsaramasay sy ankorondrano andranomahery raha nilanja sorabavety ny fotoana fiomanana amin'ny fividianana tahaka izao izay mampiazakazaka ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany ka isan'izany ny fanotova-tany. any ivelany sesilany ny fivorim-be hitadiavam-baolana amin'ny ady eo amin'ny Israely sy Hamasy amin'izao fotoana miantso ireo firenena arabo rehetra ano mesazy ara-toekariana goava ny Iran tao anatin'izay ary ny amatsiana fitaovam-piadiana ny Palestina ihany koa ny antsipirindreo avy hatrany ary. ankafaliana tomboka lasy tomboka avy ny tsy diana ny tokantranonao amin'ny tsy almiasa botsy fa raiky amin'ny folo ny volana novambra ity manatra ny arabo ary manasana mampananjana anaraka ny famparalam-baovao vaovao ny songadina avy hatrany dia efa asimbana fitaovan'olona maro no nateraka ny fanaparitiahana ireo olo-pirenena nataon'ny zandary tetsy akady fotsy androany naneo ny atezerany tamin'ny alalan'ny fanakanan-dalana ireo olo-pirenena olona maro araka izany no naratra mafy vokatry ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso fitsiny koloina. olona iray no naratra mafy teo amin'ny tongony vokatry ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso tetsy ankady fotsy androany olo-pirenena izay nijoro manoloana ny raha-matahora eto amin'ny firenena ankehitriny. tenako dia anisan'ny mbany lahatra anisan'ny takan'izoa ho an'ny sarababem-bahoaka satria zava-dehibe zany ho an'ny hoavin'ny tanindrazantsika ho an'ny hoavin'ny taranantsika noho izany indrindra no nandehanako ny lahatra izay mariako etona fa izay niarany lahatra teo misy zazamambehivavy eo misy olona efa nahazo taona ao misy tena mbola ankizy kely eo izay tsy nanana fotoana hitsoahana akory dia ntifirindry zareo tamin'ny balakaotrosoa sy bomba lacrymogène izay tena maro be noho izany dia maro izay no naratra anisan'izany ny tenako ny akaiky nektara kaditapaka zany eo amin'ny sapanana entre nektara kaditapaka sy ny braoanse antemady ny ery zareo moa zany rehefa jerena tena mikendry mihitsy ny hoe tena retsy misy olona maromaro ka zay avoazana olona desaka indrindra angamba raha ny fahasapanan'le izy dia tena any amin'le olona tena maromaro ny sisiny iny tena kendrena tena vizeny mihitsy fa tsy mba hoe anaparitaka le tanjona raha zao zavatra misy zao tena mampalahelo fa tena hoe alao atao zay aparatra n'le praitanindrazana zany zavatra zany tsy hitondra soa asika tsirairay avy ka mba mangataka ny tenanay tsy hoe akory naratra tsisy dikany fa tsapanay hoe ratra tia noho ny fangatahana ny rariny sy nitsiny
ary fitiava-tanindrazana sy mikoratanindrazana. Toeram-pisakafoanana iray ihany koa no potika noho izay fanapohana izay sy lany teny akady fotsy izay. Dia vaky daholo le fitaratra nefa efa tezona efa nefa nitapenako sopa tapenako amin'izay sopa dia lasa mitsoka anatin'ny betariza dia tamin'ny 47 ans tsitako dia tamin'ny 47 tsitako fa oka ho azy zay tena mifona aminareo hoe oka zay vehivavy a le rehetra oka zay tena mifona oka zay fa zay tsy maninona tanapolo oka zay le herisetra angamba ny vilazako azay hoe herisetra izy raha olona misakafo anaty hotely zany tokony tsy vokorotana tsy marina be zany. Raha iverenana ny zava-nisy teny an-taninandro nanomboka tamin'ny iray ora-tolakandro no naneho ny tsy fankasitrahana ny zava-misy ankehitriny tamin'ny alalan'ny sakan-dalana ireo olom-pireneny. Tamin'ny 3 ora-tolakandro no tazana teny amin'ny manodidina ny kandida Roland Ratsiraka tsy nijanona ny hetsika na eo aza ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana ho herim-pamoretana. Fa ny toyan'ilay izy dia tsy akizanona ohatran'ny votena reny fa hitohy foana zahay satria hitantsika fanambarana natao tao amin'ny antenimera-pirenena niarahana tamin'ny FFKM amin'andehibe moa tsy le feo hoe samborina ny kandidara vomidina an-dalambe sisa tsy mivoazany any ny resaka nandeha fa hoe tifirina ny kandida za koa nisy matahotra tifirina mezaka amin'ny tany raha ohatra ka nanomboka tamin'ny raiky be folo efa be olona teo tamin'ny toerana andehanako za tsy tonga tamin'ny raiky be folo fa le eritreritra hoe tifirina zany mampalelo azy satria ny ady ataonay tsy manimba zavatra tsy mamaky nantody anankiray fa ady ho an'ny vahoaka malagasy. Eo moa za dia maneho ny alahelo tamin'ny fanambarana nataon'ny évêque satria ny évêque dia miteny hoe romosoa amin'ny fifidianana dia za miteny foana hoe 20 taona nanaovako politika mbola tsy nampifangaro ny finoana sy ny politika fandroana ko manao fanambarana satria malahelo amin'ilay fanambarany évêque miteny hoe romosoa amin'ny fifidianana fantany évêque ve fa tsisy zavatra manjary misy mpifidianana fantany ve efa vita osika lany melohan'ny fotoana i candidat numéro 3 fantany ve fa ny vola tsy toko sy foroana nangalarina tamin'ny malagasy no ampiasaina amin'ny fifidianana dia ahoana ny ahafahantsika miteny hoe mirosoa amin'ny fifidianana. Taoriana izay ny amafiatrany ny herim-pamoretana ny anjady ireo olom-pirenena maro ny fahasimbana sy faratrana izay niteraka atezerana. Tena tsopisaina mihitsy ny mariny so mety mbola anaky amin'ny vahoaka malagasy. Hatramin'ny 4 ora hariva ny alan'ny mpanao gazety teny an-toerana mbola maro ireo olom-pirenena tazana teny ankady fotsy izy ireo izay manameloko hatrany ny fampiasana ny mpitandro amin'ny filaminana indrindra ny zandary ho herim-pamoretana manoloana ireo vahoaka mijoro an'ny tanindrazana sy ny tanjanaka. Olona maro no voasambotry ny mpitandro ny filaminana androany tetsy beoririka fotoana izay ny famotonan'ireo vahoaka tamin'ireo vondriny kandida ny revitrevitra ny bomba mandatsa-dranomaso nanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana. Nafapana ny tety beoririka isan'ny toerana ny famotonan'ireo vahoaka avy amin'ny hetsika fotsy sy ny collectif des candidats mety androany ity. Toerana izay iangana iazo ny kianjany 13 Mey saingy nanaparitaka ny mpitandro ny filaminana vao nisy ny fitangoronana. Olona valo no voasambotra araka ny horonan-tsary azon'ny mpanao gazety.
araka izany olona folo avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana no voasambotra ny sabotsy lasa teo izay mbola miandry ny fitoam-pitsarana azy noho izao miampy olona valo izao indray noho ny tsy fahafaliana manoloana ny mpitandro ny filaminana nanao sakan-dalana ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy niala lavitra trany ireo mpanao fihetsiketsehana nateo azy ny raha-matahora sy ny hery famoretana izay teny an-toerana. Eto hita fa milamina ireo mpitolona manao hira fanehoana ny fitiava-tanindrazana tampoka teo ny refotra indray ny bomba mandatsa-dranomaso. Tsy voafehatra ny bomba mandatsa-dranomaso alefan'ireo mpitandro filaminana maro ireo tsy manatsiny voan'izany. Zay moa zany amin'izao tena sepotra nefa zay sady miasa dia tsy haiko hoe inona zany le zavatra tena misy malahelo zany zay tsokony tony hiasa dia zao hitanareo maso zao a rehefa mitandro filaminana manao ny ataony a tokony maninona tsy azonay zany le izy zay miasa tsara ty tsokony any fandamindamany zay ny hevitra avaty aminay zany. Zao zay mety ho sepotra misy marary eo aminay ao misy olona bevoka tena tsokony jerevan'le fandrakana ihany le tsokony mba amin'ny antony le izy ny apoka fa tsokony tsy apopoka fotsiny amin'izao misy ny olona tsy miditra amin'le zavatra fa olona menaka mena amin'ny andavanandro e. Tena misy akony be amin'ny fahasalamana mihitsy satria trony tsy vety reo tonga dia mipoka tapoka avany le lacrymogène ty zao ototo mibala hitako mitsipokotaka teo hoe raha pitia ndray zany tena maharatra mihitsy tokony mba misy hoe fampitandremana zay nga mano tena maro tokony misy fampitandremana hoe mba miparitary ona reo fa tonga dia mipoka dia ty ankizy kely daholo misy zaza toblisinina be zaza ao zao misy raha fotry dia naraha papoka dia entina tany amin'ny dokotera izy any tsy mahazaka an'izy efa marary efa misy fanavina tena tsy mety mihitsy aloha ohatra ny diso trop loatra le tonzavazy aloha le olona no anevony tonga dia makeny an'izay tedavana iny dia aloha izy rabaty ndrasana fotsiny raha ohatra zany na fa tsy ampoahana zava-fotsy zao tsy mety zao le fiarahamonina raha zao seposepotra dolo zao ny any anaty trano rehetra fa tsy ny amin'ny arabe any amin'izao raha tena maro mihitsy le lacrymogène nalefanjalady teo tena be tonga dia manao fahatara fotsiny izy am'le izy tena tsisy indraho hoe ohatrany hoe any amin'ny tany miady zany tsy haiko tsony io laha teo fa nositosika misy maratso tena tsy rarina tsony fa tsy haiko aloha zay ataon'ny fangakana zeretra mpanohatra sy olona matsapa be mihitsy tsy mety tsony zao tokony tena anao an'izay tena farahery hoe ahoana ny tokony apitsahatra an'izao zavatra zao tsy mety tsony zao tena ratsy saina maneho fahabibiana ary miembotra ny 1800 tsika ny olona rehetra mandroso makany amin'ny 2024 Madagasikara miembotra satria maninona no olona anankiray antsoina hoe Cédric zay nefa nanariny zony a tsy ho malagasy tsony nefa mamotika sy mamorotra sao hoe dia mba rariny olona tsy naninona dia encerclena dia bomba be tsisy ohatry zany fa nirariny zany tsy maintsy mandresy ny tolona e tsy voavidy vola tolona pasifika tsy mandroba na atody ray ara tsy vaky mampahery an'izy folo raha lahy mianaka mandresy tsika dada mandresy daholo tsika rehetrarehetra masina tanindrazana nanohitra ny fanaparitahan'ireo olona ny tangorona rehetra ny mpitandro ny filaminana ka tonga hatreny Andravoahangy tokony tamin'ny efatra ora sasany niverina tamin'ny laon'ny tsikelikely ny fifamoivoizana. Ahitsy izany fa lehilahy misy araky amby folo no voasambotra nandritry ny hetsika fotsy Androany teto Andrenivohitra araka ny taremarika ofisialy navoaka ny prefektura n'Antananarivo ny hariva teo. Olona iray hafa ihany koa no fantatra fa naharatra tetsy Behoririka vokatry ny fanampoana ny lacrymogène Androany.
Makasika ny hetsika androany izay hatrany dia miantso ny feon'ny fieritreretan'ireo rehetra sandainana karamaina vola ampanjaka ny jadona sy ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany eto amin'ny firenena ny solotena ny vondrony kandida avy amin'ny faritra Boeny indrindra manoloana ny fampiasana ireo korobra manakorotana ny hetsika fotsy tolom-bahoaka ankehitriny hoy izy ireo ka andrasana ny fiarahamiantan'ny rehetra ametrahana ny hoavy tsara kokoa ho an'ny taranaka faramandimby Ivrishara. Ankoatra ny fampiasana ny mpitandron'ny filaminana hoerim-pamoretana, mitohatra ny fampiasan'ny Andry Rajoelina sy ireo antoko miaradi aminy, ireo vatan-deha ilay voakarama anakorotana ny tolom-bahoaka tarin'ny vondron'ny kandida ankehitriny. Androany, teny amin'ny kianjan'ny Malakamy Mantany Mena sy ny manodidina indray no nahitana azy ireo. Tena mahita zany zay na dia olona mandalo zay miatrika an'ity hetsy-bahoaka ity dia mahita fa misy andian'olona karamaina zay efa patapatatra avy aty Antaninarenina taty zareo miisa eo amin'ny 90 aloha ny efa hitanay. Re zany dia karamaina le izy. Karamaina le izy matoa reny olona reny manana an'ireny fihetsika fiaino abibiana reny. Fa ny an'ny kolektif dia hitantsika fa hetsika fotsiny azy ampitiavana zany ijerena ny tombotsoam-pirenena. Ka io zany no ny karanay izay niakatra taty amin'ireny vohitry ny faritany mba ahafahana mijery tsara ary mampita koa any amin'ny faritra rehetrarehetra ny province rehetrarehetra hoe tena efa tsy izy tsony ny zava-misy ao amin'ireny vohim-paritany ao satria tsy le hetsika fotsy ihany ataon'ny hetsy-bahoaka no misy ao fa misy olona karamaina zany dia mahagaganay mihitsy hoe am'izao trangan-javatra misy eto amin'ny firenena fandikatan-dalàna be zao ve dia manaiky fotsiny olona karamaina amin'ny vola 2 andro 3 andro 4 andro dia lany zay kanefa ny firenentsika dia potika zay zavatra zay zany anisan'ny zavatra tena mampalahelo. Miantso ny feon'ny fieritreretan'ireo rehetra karamaina sy sandaina vola ampanjakana ny jadona sy ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena araka izany ireto solotena ny vondron'ny kandida avy any amin'ny faritra Boeny ireto. Tsy mijanona ho hetsiky ny vondron'ny kandida sy ny mpiaradia amin'ny intsony ny zava-misy ankehitriny izay efa nivadika ho tolom-bahoaka ka andrasana ny fiarahamiantan'ny rehetra. Tsekena ny jadona ilana fahalalana eto Madagasikara. Raha io fidianana atao amboletra io no mandeha eto asa ho enina tsony fa ny taranaka antsika manaraka avy aoriana. Ke zany ny akaranay zay zao solotena avy any Majunga, solotena ny collectif le candidat niaka taty mihitsy zay ngambany. Maromaro zay eto misy candidat supplémentaire roa ngamba zay avy any andeha anohana ny hetsika ny hetsy-bahoaka zany fa tsy nany collectif tsony monko zao fa hetsy-bahoaka ngamba mbola tsara nisy amin'ny tantara teto Madagasikara ny jadona zany andesiny hetsy-bahoaka. Ke zay miziriziry toerina hatramin'ny farany ny tsy fanaran-dalàna raha vao io CNI io raha vao io gouvernement io alefaso amizay fifidianana rehefa avy eo raha madio ny kianja manainga atsika mamerina foana za manainga atsika vahoaka manerina Madagasikara andao aloha ijoro hitady tombotsoam-bahoaka marina ho an'ny taranaka faramandimitsika fa raha zao mitoy angamba 5 taona manaraka asa tsoniny antsika ne mety efa viteny ihany fa le ny taranaka atsika avy aoriana inona ny fetrekany zao zavatra mandalo zao. Raha ny zava-misy teny Antanimena sy ny manodidina trany voapirofy indray izao ny fitanilana sy ny firaisana tsy kombakomban'ny erim-pamoretana sy ireto groupe rapa-nakorotana ireto. Izy ireo izay notazamy-potsiny raha nitangorona sy ny vorovorotena ny toerana nandritra ny hetsika fotsy androany raha toka pomba mandatsaranomaso hatrany no nasetry ireo vahoaka mikasany aneo hevitra ampilaminana eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey nandritra ny andro maro zay. Farariny ary marina raha mijoro madame nandraram-pirenena ireo ray aman-dreny tariany filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny FFKM tomboseolany ny ady eo amin'ny androm-panjakana maneho fankahalana ny antoko politika sasatsasany tsy maintsy averina amin'ny laony anaty fanarahan-dalàna sy tsara tantana ny itondrana ny Madagasikara. Matoan-datsoratra. Tsy maintsy atao ny fifidianana ary fifidianana madio mangarahara ara-dalàna tsy misy osoka na kara-panondro sy kara-pifidianana efa nangonina mialoha na nisy fampanaovana sony mialohan'ny fifidianana tsy nasiana tampo sy novidiana vola na nararotana ireo sahirana sy fahadiran'ovana na ireo tsy ampy fialam-boly ka nitondrana artista. Tena fifidianana ampandrosin'ny firenena miainga amin'ny vinam-piarahamonina sy fandaharana asa marina ho an'ny firenena
ary ampandroso ny fiainam-bahoaka no atao. Samy teny hoe fifidianana daholo, na ny vondrona iraisam-pirenena, na ny fivondronam-be ny eveka, na ny pomba izao fitondrana izao, na ny mpanohatra azy, hatramin'ireo fikambanana maro samihafa. Fa izy amin'ireo no samy teny sy manindry fa fifidianana madio, tsy misy osika ary anatin'ny fanarahan-dalàna tokoa no atao. Rehefa tsy samanambara izay, dia miraitsy kombakomba avy hatrany hampandany ny andrajoelona. Tsy maintsy fifidianana no atao, fa tsy feno ny fepetra ampadio sy hamarina azy, raha izao zava-misy sy fomba entina manatanteraka azy zao. Mandray andraiky ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena, ananana filaminana sy fitoniana ary fifidianana madio tsy misy osika. Ajanona aloha ny fifidianana, tsy maintsy atao ny fionana andatabatra boribory, eo amin'ireo mpisehatra rehetra sy ny kandida rehetra andaminana azy. Olona manana ny maizy azy amin'ny toerana iandreketany, ray aman-dreny am-panahy, olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana sy fahendrena, eto amin'ny firenena no nikôndo sy nanapaka izany ary nanolotra sosikevitra sy lalan-kizorana. Namalibotana avy hatrany ny governemanta, manao ny fampelezan-kevitra ny kandida telo. Namory ny mpanarady azy ny fondro ny kandida manao ny hetsika fotsy, mandeha ny antso isy ny hery ahafahana mampiatra ny fehi-kevitra tiany Tsimbazaza. Miala neny ireo ray aman-dreny sa mandray ny andraikiny ireo. Te iziriziry eo amin'ny fitantanana ny firenena ireo manam-pahefana ara-panjakana ireo, indrindra ny governemanta. Hitantaratra avy hatrany fa misy antony tsy andeferana mihitsy ka ifikirana mafy eo amin'ny toerana io. Inona no atahoran'ny governemanta ialeo? Inona no atahoran'ny CENI, ny Sénat ary ny HCC? Lasa adiny androm-panjakana raha ny zava-misy ankehitriny. Io ilay hoe guerre institutionnelle. Etsy andaniny, tsy amin'ny maha-TGV azy no itenenan'ny Ramatoa Razanamahasoa Christine fa amin'ny mafiloany antenimera-pirenena solombavan'ny ny vahoaka. Niditra tsy lera koa ny TGV nanao ankisisika, nanala azy tsy ho TGV ary nanangana ady amin'ny ndray. Inona daholo zany rehetra zany? Aiza ho aiza amin'ny mpanao politika malagasy ny atao hoe demokrasia. Ny olobe ara-politika sy ny ara-panary ny manam-pahaizana sy fahalalana mampahendrena eto amintsika no nanapaka fa ajanona aloha ny fifidianana. Avina sy fizirisirina no setrin'izany. Tsy hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso no antsain'ny sasany, fa izy tsy maintsy mpandresy. Vitany kiribiby sy ny mokondoha ary amboletra, fa ho any ve ny raram-pirenena. Mila fahasahiana mandray andraikitra isorohana ny fampitehan'ny firenena ny malagasy. Totosa atao amin'ny faritra vakinankaratra androany ny hetsika izay natao ny solitena ny vondron'ireo kandidata tonga tany antoerana nanatevina handarina ity hetsika ity ny loholon'ny Madagasikara Rakotondraimbe Michel niaraka tamin'ireo vahoaka. Andra Rakoton'iry Kolo Antsirabe. Tsy manaiky ary tsy vaovidy volo ireo vahoaka Antsirabe manoloana ny toetra raha-pirenena izay misy amin'izao fotoana izao. Niporifon'ireo vahoaka izany io tolakandro io tamin'ny alalany Diabe Mpilaminana izay enga teto amin'ny Magro Avaratsena ary namakivaky ny tanàna Antsirabe iazo ny kianja fahaleovan-tena. Tonga taty toerana nanatevi-daharana ity hetsika ity ny loholon'ny Madagasikara Rakotondraimbe Michel izay voafidy tato anatin'ny faritany-Antananarivo. Nambara nandritra ny kabary izay nataony fa dera manokana ny Ramatoa Christine Razanamahasoa ny tenany izay filohan'ny antenimera-pirenena mahakasika ny fianoan'ny entaentan'ireo vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Natomboko tsika ity toerana ity ary tsy maintsy mandeha hatramin'ny farantsika azo ny rariny sy ny fahamarinana. Eto dia mitodika manokana Andramatoa filohan'ny antenimera-pirenena izay nieny sy nandray ny etaentan'ny vahoaka manerana ny Madagasikara. Nanao tatitra izy, nanao fivoriana izy ary anatitra izany amin'ny alatsinainy eo anivon'ny CENI. Raha fitendrika ny zavatra ao anatiny dia tsy ekeny ny HCC mitanidy, ny CENI mitanidy, ny gouvernemanta tanila makany amin'ny kandida fahatelo ary tsy ho hisy io fifidianana io. Ny tolontsika izany hoe tsy midika hoe matahotra fifidianana tsika, tsy matahotra velively
fa ny fividianana tadiavintsika dia hoe diovolo ny kianja ataovy madio ny zavatra rehetrarehetra dia mifanadikitsika fa tsisy matahotra azy. Mbola tontolo ary tsy anakatra ny farany amin'ny tsirarany sy ny tsy fanaran-dalàna izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny vahoaka Antsirabe, indrindra fa ny fanaovana amboletra ny fifidianana ary manameloka tanteraka ireo mpitandro filaminana sasatsasany izay mandatsadrahana ireo malagasy mpiray tanindrazana aminy. Isaorany andro ny Irina Randriamiarsoa azafady nitotra ny fanadihadiana tany Antsirabe izay fa manameloka tanteraka ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo malagasy sy manao hetsika ampilaminana sy mpanohana ny vondron'ny kandida avy ao tsara tanàna takina ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena sy ny fampanajana ny zon'olombelona. Anjarober Kolo Mahajanga. Manameloka tanteraka ny fampiasan-kery ny fitifirana ny malagasy izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo olom-pirenena izay nanao ny hetsika fotsy mitaky ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara amin'izao vanim-potoam-pifidianana izao ny avy ao amin'ny distrika ny tsara tanàna ireto farany izay manohana tanteraka ny hetsika izay tarin'ireo vondron'ny kandida. Manameloka ny fihetsika ataona mpitandro ny filaminana na amin'ny endrininna na amin'ny endrininna ka miteraka savorivory sy fanakorontanana. Manameloka ny fampiasan-kery ataon'ny vondron-kelin'olona tsotra manoloana an'izany hetsika atao ho an'ny fanafana sy ny fitakiana ny demokrasia eto Madagasikara izany izahay. Matsapa izahay fa nandritra ny fotoana maro eto amin'ny tanana Repoblika ny Madagasikara ity izahay mpamboly eto izao, izahay mpiompy, izahay mpitranaka volamena, izahay mpiasa an-tselika eto anivon'ny distrika ny tsara tanàna dia tsy nitondra fampandrosoana ho anay nandritra ity fotoana ity. Nandritra ity fotoana ity tsy nisy fanamboarana ny lalana anay. Nandritra ity fotoana ity lany dalo ny arenanay sy ny ombonay. Nandritra ity fotoana ity dia atsapanay fa natao anjorom-bala ny distrika ny tsara tanàna iray manontolo. Noho izany miantso anareo collectif de candidats ao Antananarivo izay tsy embotra ary efa manomboka izao tolona izao ary tsy mijanona raha tsy any amin'ny fandraisan'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tolona efa natomboka ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona ho hiatrany ireto olom-pirenena avy ao amin'ny distrika ny tsara tanàna ireto. Any amin'ny faritra izay hatrany dia mitaky ny amitsorana ireo olona tsy manatsingy nanao ny fitakiana no samboriny mpitandro ny filaminana fa ihany koa ny herisona amin'ny jinikanda tabatra boribory ho fitadiavam-baolana amin'izao toetra raha misy eto amin'ny firenena izao ireo vondrony antoko politika sy fiarahamonim-pirenena amin'ny faritra Amoromani. Fanambarana izahay collectif de candidats eto Amoromani dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany mitony hetsika fotsy fitakiana ny tany-tandalàna ka anavaozana ny CENI, HCC, ny gouvernemanta sy ireo ratsa-mangaika rehetra ka anatanterana ny fifidianana ao anatin'ny fampitokisana eo amin'ny sehatra rehetra ny mpifidy sy ny kandida matokony rafitra mpikarakara ny fifidianana. Faharoa, natao izao fitakiana izao hisoroana ny korotana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana ary ankasitrahanay ny fanelanelanana sy ny fikarohana vahaolana. Fahatelo, ahemitra ny fifidianana farafahakeliny ahemitra 3 volana anadiovana ny listy mifidy sy andrafetana indray ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana. Fahaefatra, atao ny fivorimben'ny olona feno 12 taona isaky ny fokotany ho entina mandrafitra indray ny listy mifidy sy ny hifidianana ny filoham-pokotany vaovao koa atao petadrindrina eny amin'ny fokotany listy mifidy avy eo. Fahadimy, atsangana ny gouvernemanta manam-pahaizana manokana amin'ny fampiodiana raharaham-panjakana sy ny fifidianana. Fahaenina, mankahery ny kandida folo tsy mitsahatra mitady vahaolana ho an'ny firenena ho tandalàna. Fahafito, miantso ny mpitandro ny filaminana tsy hanao herisetra amin'ny vahoaka maneho hevitra amin'ny filaminana. Fahavalo, takinay tsy misy atakandro ny amoahany areo nosamborina nandritry ny hetsika amin'ny filaminana. Fahasivy, mankasitraka ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ny filohan'ny Assemblée nationale ary ireo vovonana isan-karazany manao ny fanelanelanana sy tsy mitsahatra mitady vahaolana. Fahafolo, izahay Amoromani koa dia manohy ny tolona trany miaraka aminareo rehetra izay mitaky ny famerenana ny Madagasikara ho tany tandalàna. Masina ny tanindrazana. Dimy ihany koa ny antsika amin'ny santy vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao.
Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques en Tanmin. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. atao averina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao ankasitrana hatrany ianao mbola manaitra ireo fikambanana sy ny maro hafa hitondra ny anjara birikiny amin'ny famahana ny savorovoro ankehitriny ny vovona ny ray aman-dreny mihainy fihavanana sy ny firaisan-kiny fotoana izao tokony hijeron'ny rehetra ampanjakana ny fahamarinana eto amin'ny firenena tsy mbola misy mahasakana izany etsy-bahoaka izany ho izy ireo ka antso hatrany no atao amin'ireo mikiribiby tsy manaiky hijinika andatabatra boribory fanampanazavana eto zany zahay dia mitohy atrany amin'izay tolona izay ary indrindrandrindra fampanjakana ny fahamarinana sy ny tanitandalana eto amin'ny firenena zay moa ny antom-pisiny ty vovonana ity ary matsiaro manana havana izay satria misy andreo ray aman-dreny ara-panahy ray aman-dreny ara-drazana eran'ny Madagasikara ka mampatsiahy atsika eran'ny Madagasikara zay mbola mangingina sy matoritory satria efa tolona izy ty ny eo an-dany moa zay natsona zay tsy tonga mihitsiny tao anatin'izay fampihavanana sy fampianona latabatra boribory zay manoloana zay zavatra zay indrindra no ampahafantarana etoana fa na andeha na tsy andeha io fifidianana io raha mbola ho atao amin'ny kopsoroka io dia tsy hijanona ny tolona mitohy hatrano ny tolona manoloana zao toedra raha misy eto amin'ny firenena izao ireo olona zay milaza eo amin'ny fitondranareo ny matsapa fa be da be ny zavatra tsy mety ary maro amin'ireo ihany koa no mifandray aminay fa zay zany matsapa hoe misy zavatra ifamatoranareo veo amin'ny ara inona mba tsy tenenanay foana eto dia te hiteny anareo hoe marina fa manana amin'ny feo mifetreretana atsika te hiteny anareo jereo ny firenena jereo no avin'ny majinika jereo no avin'ny Madagasikara fa ho vita ihany ane mivita ary androany ny vahoaka mety matahotra sy memotra amin'ny basy fa rehefa tena feno ny fony vahoaka re tompoka tsy azo atao nininona tsony vahoaka eo be da be ny mpitondra teto amin'ny firenetsika nanana izy azy ary tsy azo natao nininona fa rehefa tonga ny kapoaka feno dia mialatsiny angamana amin'izay teny zay fa tsy voatananareo ny etsy-bahoaka rehefa tena ho tonga amin'izay tanjona zay mivahoaka Di social dia mirongatra ireny tsy fandriam-pahalemana amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy anefa ireo mpitandro ny filaminana ary manao asa fitadiavam-bola amin'ny fitaovam-panjakana ireo mpitandro ny filaminana izay mivangongo sy manao hery famoretana ny mponina eto andrenivohitra avokoa ny akamarony amin'izao fotoana fanadiadiana mitohy hatrany ny fanehoan-kevitra mikasika ny hery famoretana ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo malagasy mitaka ny rariny sy ny fampanajana ny lalàna eto amintsika misy maratra fa io aloha za manokana misarika ny sain'ny tany filaminana ihany hoe avy any amin'ny vahoakantsika ariverina any amin'ny vahoakantsika ka mba tandremana ihany le ainy vahoaka sy ny fananana fa tsy hoe rehefa manana basy tsika dia manana lacrymogène tsika dia anao tsy fanao azadino ohatra fa iverina any fiarahamonina ianao ary anatin'ny fiarahamonina ny fianakavianao dia izay zavatra zay nefa lasa mametraka lasa misy elanelana ny zavatra zay satria ny fianakavianao miaramonina aman'olona ianao koa nefa am'le asa baiko dia izay mila lanjalanjaina izay zavatra zay ny mahagaga hoy ny faneho-kevitra hatrany eto andrenivohitra avokoa ny akamaroan'ireo mpitandro filaminana ka manao izay tiany atao ny dahalo sy ny mpanao asa ratsy any amin'ny tontolo ambanivohitra raha ny amena be zao zay fatako tsara dia misy tanàna tena manomboka rava noho ny fanafianariny dahalo am'izao tsy omby ihany no angalariny fangalarina hatramy vilia sy sotro dia mbola mitondra olona koa izy lasa culture koa lasa pratika le mitondra olona izy ataony bouclier rehefa tondra ny mpitandro filaminana dia ny dahalo am'izao na dia angalatra ganagana dia mandeha ny valopolo enimpolo
de misy basy any amin'ny raha 20 izy amin'ny 80 ony basy raha 100 izy de eo amin'ny 20 ony basy ohatrohatran'izay zany ny izy ny mpanaradia avy aty sy mpitany filaminana matetika mpitany filaminana olo anakiroa anakefatra no mandeha manaradia dia ohatran'izay fipetrany zany de misy foana ny maty ny naratra sy ny sisa tsy ireo dahalo sy mpanao asa ratsy ihany manao zay tiany atao ihany koa ireo mpitany filaminana ny amin'ny ireny tontolo ambanivohitra ireny raha ity tranga ao amin'ny faritra bongolava ity ohatra manao taxi brosy ny mpitany filaminana ka fiaran'ny tafika no ampiasaina amin'izany io fiaran'ny tafika io no mitatitra olona mora feny be tsiroany mandidy mora feny be mainty rano efa ho ray taona zay raha ny loharanom-baovao azo ray etsy hatrany amin'ny 4 sy ray etsy ariary ny sarandalana amin'izany misy faly ary milaza fa manampy amin'ny fitaterana olona io fiaran'ny mpitany filaminana io amin'ny mahatontolo ambanivohitra azy maro anefa nitezitra no ireto antony manaraka ireto tsy mahazo olona intsony ny taxi brosy ara-dalàna sy tonyn'io fiara io avokoa ny olona noho izy efa miaramila ka manantena ny voaro amin'ny sakan-dalana ireo mpandeha ao aminy fa ny tena antony goavana matezitra ny mponina any an-toerana dia ny hoe manao ny ataony ary efa miakatra ny tanàna ny dahalo ao mora feny be tsy manao ny asana ny rahana azy ireo miaramila ireo fa mitady vola ho an'ny tombotsoany manokana sady mampiasa fitaovam-panjakana rehefa antsoina hanao intervention izy ireo raha ny fitarainana voaray milaza fa simba ilay fiara na tsy misy solika ahafahana mihetsika araka izany miantso ny tompona ndraiky teo anefiny tafika ny mponina any an-toerana ijery akaiky ny toetra raha misy ka handray fepetra mikasika ireo miaramila ireo fa tsy ekena ny fanotofatany sy ny tanimbary izay mbola voararany lalàna amin'izao fotoana hoy ny mponina eny Akazomanga tsaramasay sy ankorondrano-dranomahery raha ny lanja Sorobavendy ny fotoana fiomanana amin'ny fividianana tahaka izao izay mampiazakazaka ny tsy fanarian-dalàna isan-karazany ka isan'izany ny fanotofatany fanadiadiana mitaraina ireto mponina eto Akazomanga tsaramasay ankorondrano-dranomahery sy manodidina ireto ankehitriny antony misy manototra ny tanimbarin'izy ireo izay efa misy vary teraka tsy misy filazana tsy misy fampiresahana avy hatrany dia tabataba no eno rehefa alina ny andro ny maraina vao hita fa tototra ny tanimbary ary simba avokoa ny volovary izay ny sasarana sy nandaniana vola aman-karena taona maro mipetrahako teto tanimbary tsy mbola misy ohatran'izao satria na mbola kely tahirinay dia lany midianana kesa lanina nanakaramana olona manetra fa zay fantatra tsy mavita ninina na nininy zay tambolohany raha mba nampifantarina anay zavatra zay atao fa dia atao sokosoko raha tsy manao amin'ny atandro fa amin'ny alina foana zay arataitra be ao mpandrina satria mahataitra anay tonefa hoe basy mipoka eo akaikinay nefany aizy ty ny tany zay volenay ay ny tany zay volenay dia anaovana kely ny fotsiny hototofana amin'ny alina satria ny olona samy matory daholo ka noho zany dia mametaka an'izao fitaraina an'izao zay tsy anaiky an'izao mihitsy zay satria mividy mivary efa lafo be jogojogoina any avelany any dia any mianam-bola dia totofana any any dia le tsy amianam-bola koa hototofana tsy anaiky an'izany zay toko fa izao ihany mangataka eo anaty fanjakana ambony fitarany zay mba hijeriny ambany ity satria hoavy ndray ny rano miala ny vary zay efa nitotofana amin'izao mbola dirany rano ndray dia vao maika maty ny faorinay io zany zao raha marina tsy ay zay ataony nanonotra ny lany izy na tsy hanonotra ny azy ao kisonona midiko nanentsanana io intelona ny atsa zay io nefa le vary velona io fiatraikany ka dia tsy haiko zany zay eriteritry zareo momba ny zavatra io raha ny fanazavana 3 herinandro zay tsy nisy atoriana ireto mponina ireto noho ny fanotofana tany amin'ny alina mitatra tany amin'ny fanotofana tao anatin'ireo fotoana ireo ka tanimbary maro no efa tototra tanteraka le varinay tompoko dia tena potika mihitsy ary tena tsy mampatory anay mihitsy amin'ny alina amin'ny fanatotofana an'le tany ka dia malahelo mihitsy mifonay satria zay malagasy mihinam-bary zay tompoko dia tototra ny varinay ka tena manamafy mihitsy nyzay atao anatrihan'izao zava-misy zao ka mahengaviana mihitsy mba hidiny aty tompoko satria le vary dia tena vary Andriamanitra faharoa raha malala zao ny fiainana famitrongo voaminana nyvoaka majinika kanefa ny moa zay zava-misy ka dia miangavy atanandro mihitsy ny raha mba misy ny azo atao fa gagy retim-ponina eto manodidina ny Akazomanga Tsaramasay Akorondrano fa Andranomahery fa totofana amin'ny alina manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 3 maraina ny fanototorana lalana fanototorana tany etya amin'ity toerana ity vary maniry efa hiteraka zao totofany karana sy ny manam-bola izao
aza atao resaka politika re tompoko ty zavatra ty ary aho ka mba hijery satria raha voatoto io a de tombondrano akazomanga tsara masay a andramy mahery ay zany lalandrano miantso zay ary miantso ampahendrena sy ampitonina izahay satria reo vahoaka reo ianareo zay varina mitolona tolomianiny ianareo ianareo manao propagandy ataovy ny propagandy fa mba jereo le vahoaka madinika ty ambany tanàna ka mijaly satria raha voatototra io a 11 hectara zany no totoranjareo ay zay niainany reto olona ireto ahina araka izany ny sin'ny fiakarany rano mandritra ny fotoam-pahavaratra vokatry ty fanotofana mitranga eto ity taoriny resaka ny fanaovana teto ny fanentana sy ny fampitoana ary nijotran'ny azony toerana misy ny fanotofana ny poniny Ohatsika zany zay varomarina zay manana tambara natany voatototra ila tambara oaraka aminay asa de zay iarana amin'ireo tompona ndraiky sa rehefa tonga teny olona ny laza ho mpandrefitany no hita rehefa nanatona ny olona no velominy ny fiarany ary lasa nitsoka avy hatrany izy ireo amin'ny alina vatandelana mitsoka le fiara fa izy ny tompony andraikitra teo dia nahitanay dia nitsoka dia nisy karana tao anatin'le izy misy karana angana mihitsy zany ty nanandro le rony dia iny zao ny faran'le izy nefa mba volany miala amin'le izy zany zao ny farana kapoka nefa mamelafo any andro manalina nefa dia zao ny faran'le fara tsy azo atao ary voararany lalàna ny fanotofatany ka tsy ekena ny tranga tahaka izao hoy iretom-ponina ireto ny fokon'olona izay milaza fa hidina ifotony eny an-toerana raha mitoy ny fanotofana amin'ny oalina andrasana ny mety ho toyny ireo mponina voakasika izay nanamafy ihany koa fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fitohizany ny fanotofana ary mitaky ny fanonerana ny tany sy ny fambolena potika raha ny hita aloha mirongatra ary me mahazo vahana indray tatoato indrindra amin'izao fotoana fiomanana amin'ny fifidianana izao ny fanotofan-tany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny fanotofana tany izay mbola voarara ary tsy misy afaka miroso amin'izany tsy ivona manokana amin'izany ny olana mitranga vokatry ny fanotofana teny amin'izao ny derecasement Korondrano ny volana febroary 2024 matoa misy ny tranga tahaka ireny sy izao hita eto Akazomanga izao tsy maintsy misy ny fiara-miasa sy ny fifanarana miafina amin'ireo tompona andraikitra manoloana ireo fanotofana tany sy ny fanorenana tsy ara-dalàna ireo ankoatra ireo tsy nisy plaky teto na iray aza ka manazava ireo antota taratasy ilaina amin'ny fanotofana tany isan'izany ny fahazondalana anoditra na ny permis de remblai ny fahazondalana angady ny tany hoentina antorana na ny permis de doublé ary ny fahazondalana hitatitra ireny tany ireny na ny permis de transport fa mitombo isa ireo mpilatsaka an-tsitrapo amerikanina miasa sy monina eto Madagasikara amin'izao fotoana raha nambarany masevo amerikanina nisy manoloana io ny fianianana nataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo misy 20 teny Mantasoa izay nisafidy ny sehatra manokana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny alakamisy lasa teo tanjona ny anamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena amerikanina fa eo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatra ny fambolena sy ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo manodidina ny 10 isan-kehitriny ireo mpilatsaka an-tsitrapo amerikanina eto Madagasikara amin'izao fotoana raha ny nambaran'ny masovo amerikanina nandritra ny fianianana nataon'ireo andiany vaovao tamin'ny alakamisy lasa teo reto farany izay nisafidy manokana ny sampana fambolena hoy ny tompon'andraikitra ny fampitomboana azy ireny izay natao fiaramentana eo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fambolena sy ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo. It's such a pleasure to be here today to fifalinao manokana ny manotrona sy manome voninahitra izao fotoana androany izao izay fotoana ianianan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo amin'ity maraina ity ary dia mpilatsaka an-tsitrapo 20 no anao fianianana ka anampy isa sy anatevin-darana ireo mpilatsaka an-tsitrapo miisa 7 ny asa teto Madagasikara atao anatin'izay 30 taona izay faly satria anatevin-darana sy ity andiany manaraka ity dia ho mpiara-miasa akaiky amin'ireo malagasy rehetra izay misehatra amin'ny fambolena toa azy faly izahay any amin'ny asa izay ataon'ireo corps de la paix manerana izao tontolo izao fa indrindra ny eto Madagasikara throughout the entire world, but especially here in Madagascar.
Isan'ny olana sezay nisy tokantrano malagasy amin'izao fotoana ihany koa ny olana amin'ny tsy fanjari-tsakafo antim-pijoroan'ireo mpilatsaka tsisapora ny fanazavana hatrany. Isan'ny olana sezay nisy tokantrano malagasy amin'izao fotoana ihany koa ny olana amin'ny tsy fanjari-tsakafo antim-pijoroan'ireo mpilatsaka tsisapora ny fanazavana hatrany. Tamin'ny taona raiky amby enimpolo sy fijatsy arivo namorona amin'ny filo Kennedy azy io ny ato amin'ny corps de la paix manokana ny sampana fambolena dia ny tanjonay dia ny ampisy fanjari-tsakafo isa tokantrano indrindrandrindra ho an'ny reny sy ny vehivavy mampinono ary ny zaza latsaky ny 5 taona indrindrandrindra ny tanjonay dia mba hampisy an'izany fandriampahalemana isa tokantrano zany mba hisitraka sakafo ara-pahasalamana maro loko sy mivaova ireo zaza latsaky ny 2 taona leo anatin'ilay antsoina hoe arivo andro voalohany. Nototosaina tamin'ny alakamisy lasa teo araka izany ny fianianana nataon'ireo mpilatsaka tsitrapo andia amin'ny fasivy amby 10 eo anivy ny corps de la paix à Madagasikara. Izy ireo izay nanaraka fampiofanana nandritra ny 10 herinandro makasika ny teny malagasy sy ny kolotsaina eto amintsika. Ny fanindran-dalana tamin'izany nakalazaina tamin'io andro ihany koa ny 70 taona ny corps de la paix eto Madagasikara. Ndray-mbava amin'ny pejy kolotsaina dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialitetsy amin'ny Alliance Française d'Antananarivo ny hetsika revolany sarina ny festival sarinao andian'ny fahefatry-mbinifolo. Hetsika izay natao ampiratina ireo sary mirakitra ny tantaram-piainan'ny malagasy sy ny fiainam-pirenena. Tanjona ao anatin'izany ny hanomezana sehatra bebe kokoa an'ireo mpiangaly ny fanaovana sary sy ny fampiratina izany. Christian Dimby. Iavaka ny fankalazana ndray volansary na ny festival sarinao andia amin'ny fahefatry-mbinifolo amin'ity taona ity ho ny mpikarakara ny hetsika nandritra ny fanokafana izany tetsy amin'ny Alliance Française d'Antananarivo. Hetsika izay natao ampiratina ireo sary mirakitra ny tantaram-piainan'ny malagasy sy ny fiainam-pirenena. Raha ho amin'ity taona ity nosafidiana manokana ny fanaovana sary amin'ny alalan'ny ravikazo. Antotype na photogramme zany hoe sary ranona ravikazo zany no atao produit tsy produit chimique moa zany fa natao anamboarana mahatonga sary fa ny ao amin'ny le tena tanjona zany mba amoazana ny créativité artistique anao zany voalohany dia ao anatiny koa amin'ny mamplante an'le izy dia mba misy idirany kely ihany koa le izy amin'ny resaka mombana fakafiazanao amin'ny resaka tontolo iainana. Dia ny ato moa zany amin'le festival sarinao dia resaka photographie dia création zany tediavina dia azahoana sary zany. Anisan'ny tanjon'le ato koa zany ohatra hoe mba mamelona foana n'le kolotsaina. Efa maro araka izany ny tanora sy ny malagasy liana amin'ity tontolon'ny sary amin'ny alalan'ny ravikazo ity saingy mbola marefo ny fampiratiana izany. Tena hita aloha izy hoe mahaliana ny olona satria ohatry ny zava-baovao indray ilay izy raha oharina amin'ny asa tanana sy ny resaka sary zany hatramin'izay dia hitanao hoe hafa mihitsy ilay izy satria tsy dia mila zavatra betsaka moa afaka mahavita daholo ny olona izay mazoto manao zany afaka mahavita anazy. Efa betsaka ihany zavatra asa tanana atao fa plus an'ity indray zany le zavatra atao dia hafa mihitsy ilay izy. Ny fanelezana ilay izy koa zany tena zava-dehibe satria tazomina ho anao rery ilay izy tsisy dikany io zany raha ho anao rery fa mila zaraina. Nanomboka ny alakamisy lasa teo ary tsy farana raha tsy ny 13 ny volana novambra ho avy izao ny hetsika festival sarinao andia amin'ny fahefatry-mbinifolo etsy amin'ny AFT Andavamamba. Hetsika izay nampitondraina ny lohahevitra hoe la photographie à la chronophile. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia sesalany ny fivoriam-be itsadiavam-bahaolana amin'ny ady eo amin'ny Israely sy Hamas amin'izao fotoana. Miantso ireo firenena arabo rehetra ny mesazy ara-toe-karena goavana ny Iran tao anatin'izay ary ny amatsiana fitaovam-piadiana ny Palestina ihany koa. Fanampanazavana amin'ny sariny France 24. Nanao fihaonam-be tandriady ireo mpitarika arabo hitadiavam-baolana amin'ny ampitsarana ny fanafiana mahery vaika ataon'ny Israely ny Gaza. Isan'ny songadina tamin'ity fihaonam-be voalohany ity ny antsony Iran ny amin'ny tokony anasaziana ny Israely ara-toe-karena. Eo ihany koa ny amatsiana fitaovam-piadiana ny Palestina ao anatin'izao ady izao. Tiahivina firenena matanjaka maro no efa nanao fivoriam-be hitadiavam-baolana amin'ny ampitsarana ity ady eo amin'ny Israely sy Hamas ity saingy tsy mbola nahitambokana izany hatreto. Israely izay manohy hatrany ny fanafiana ka hopitaly iray daly Shifa indray no lasibatra androany. Ity hopitaly ity izay isan'ny mandray marary betsaka tao anatin'izay iray volana maherina nomboany ady izay saingy nitsahatra ny tanteraka izany amin'izao fotoana vokatry ny daroka bomba nahazo azy.
dia izany koa tompoko lasy tompoko vavy manakatona ny fiarantsika tamin'ity alina ity sorona feny ianao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany raha mipitso amin'ny valora alina ny fotoana manaraka eto amin'ny fampalamba ho izay arahanao amin'ny fitsinokoloana ny terina kosa dia mametraka ny mandra-piona indray veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.